dia fifaliana lehibe ho indray ny manolotra ny arahaba ho antsika tsiraray avy izay eopototry ny vata fahitalavitra manaraka izao fotoam-pivavahana izao. Ny voninahitra ny derany aza dia atolotsika ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina fa hotononoko amintsika kosa ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Koa misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa mbola notahiny sy namindrano fondray ka afaka mbola miaraka mifampahery sy mifampivavaka indray anaty izao fotoam-pivavahana izao. Koa mialohan'ny zavatra rehetra dia hiaraka hivavaka isika ametraka amin'ny fotoana ampelatandriamanitra satria izy no loharan'ny zavatra rehetra, izy koa no mbola nahary izao fotoanantsika izao ka rariny raha hisaotra azy sy anome voninahitra ny anarany isika ary ametraka ny fotoana indrindraindrindra eo ambany fitarian'ny fanahy masina mba tena izy fiatraikany lehibe eo amin'ny fiainam-panahintsika, eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy mihitsiny ity fotoana rahantsika mifampahery sy hifampivavaka ity tompoko. Hivavaka sika. Andriamanitra rainay, le ray mahefa zavatra rehetra, ianao loharano izao rehetra izao. Ianao le Andriamanitra manana fahefana sy hery ambony indrindra. Ka rehefa ianao no miteny dia misy tanteraka ary mitranga avokoa ny zavatra rehetrarehetra izay laizainao. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia misaotra anao izay satria nomenao fotoana, nomenao tombotsoa manokana amin'ny alalan'ity fotoam-bavaka ity. Ko apetraka eo ambany fahefanao, eo am-pelantananao tanteraka ny fotoana rehetra, mba hiasa mahery vaika eo ny ara-panahy sy ny fiainana tsiraray avy enenao. Fanahy masino, tario izao fotoana izao, aoka ianao niasa amin'ny fiainanay sy hitarika anay, ary ny teny rehetra izay hotoriana androany dia feno ny herinao sy ny osotra ho izany, mba hitondra fiainana ho an'izay rehetra mandre. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary tompoko, misaotra an'Andriamanitra isika, ary mankasitraka azy noho ny amin'ny teny izay efa voahomana indray, omeny antsika androany izany. Koa aniotsika dia andeha hijery lohahevitra anankiray manao hoe tsy maintsy ho tanterahan'Andriamanitra avokoa izay teny rehetra efa nolazainy teo amin'ny fiainantsika fa andraso ny fotoanany. Alalako roa mazava tsara mihitsy izany ato no zavatra ambarany teny lohahevitra ho raisitsika androany dia hoe izay nitenenin'Andriamanitra, izay efa nolazain'Andriamanitra, izay efa nambaran'Andriamanitra tamintsika dia tsy maintsy ain'Andriamanitra ny manatanteraka izany fa ny faharoa mila mahay miandry ny fotoanan'Andriamanitra isika. Koa ho fanamafisantsika izany lohahevitra izany dia andeha ho alaitsika ny fanambarany soratra masina ao amin'ny bokin'ny fiandohanana ny Genesisy toko 7 dia atombotsika amin'ny 15 ary faranantsika atrery amin'ny 15 ny famakina ny tenin'Andriamanitra. Genesisy toko 7 dia eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 15. Zao no vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tompo no amakiko azy. Ary izy telo lahy tamin'ny Abrahama, aiza Sara vadinao. Ary kosa izy, indro ao anday izy. Ary izy, iverina aminao tokoa aho, raha avy ny taona toy izao. Ary indro anana zazalahy Sara vadinao. Ary Sara nandray izany teo ambaravaran'ilay izay teo voan'ilay niteny. Ary Abrahama sy Sara dia efa samy zokiolona ka nandroso fahanterana. Ary efa nitsahatra tamin'ny fomba mbehivavy Sara. Ary Sara dia niome anakapo ka nanao hoe moa mbola anana fahafahana ihany va aho rehefa tratranitra toy izao sady ifantotra tokoa tompoko lahy. Ary Jehova tamin'ny Abrahama, nahoana niome Sara ka nanao hoe hiteraka tokoa va aho kanefa izao efa antitra izao, fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain Jehova va. Amin'ny fotoanandro raha avy ny taona izao dia verina aminao aho ary Sara nana zazalahy. Dia nandà Sara satria natahoatra izy ka nanao hoe tsy nome aho tsy akory fa hoy ilay niteny tsia fa nome mihitsy ianao. Io andalatsoratra masina zay ataoko hoe mafinatra
mampahery ary tena misitona atsika hitoky sy ankina ena famarinana zay lazain'Andriamanitra io no akatsika fampahiresana sy fampianarana an'io. Hoy ahako ry mpiaino havana, io Andriamanitra zay nahary ny tany sy ny lanitra io Andriamanitra zay rain' Jesosy Kristy tompo, lay Andriamanitra tompony zavatra rehetra, nahary ny zanak'olombelona, nahary ny zavaboary rehetra io de misy hery sy fahefana tsy takatry ny saina ao anatin'ny teny izay ambarany. Ary ny teny rehetra zay efa lazain'Andriamanitra, ny teny rehetra zay ambaran'Andriamanitra ry havana, de ain'Andriamanitra avokoa ny manatanteraka izany teny aloky ny vavan'Andriamanitra izany. Ka eo indrindra no ambarako amintsika ary androany manao hoe na inona teny efa renao avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny afatra hoentina mpanompon'Andriamanitra toy izao, na tamin'ny alalan'ny famakianao ty baiboly ity, na inona teny efa navototr'Andriamanitra ao anao tamin'ny alalanao mivavaka de nandray mihitsy hoe niteny taminao Andriamanitra, de zao ny avarako aminao androany. Ny teny rehetra efa lazain'Andriamanitra tamitsika de ain'Andriamanitra tanterahana foana eo amin'ny fiainatsika ireny. Ain'Andriamanitra ny manamarina an'ireny, ain'Andriamanitra ny manatanteraka an'ireny, ain'Andriamanitra ihany koa no mampisy fiantraikany an'ireny teny reny eo amin'ny fiainatsika mba hitondra vokatra ho atsika izay mino sy matoky an'Andriamanitra izany. Zao mantsy ho voalaza soratra masina ao amin'ny Nomery 7:20 manao hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handaika na zanak'olombelona ka hanenina. Io Andriamanitra io zany de zao hoe tsy mahay mandaika Andriamanitra tsy hoe fampanantenana pokaty izy. Andriamanitra tsy mahay kobaka ambavy izy hoe mba alefako zany teny zany na apitako amin'ity olony ity izany teny zany mba atonga anazy mba ahery atanjaka, mba atonga anazy mba falifaly androany fa ohatra somary kivy loatra izy, somary betsaka loatra ny fanahinao anatiny satria manahy izy ny amin'ny fianaran-tsanany, manahy izy ny amin'ny tokantranony, manahy izy ny amin'ny hoavin'ny ny asany, manahy izy ny amin'ny hoavin'ny fahasalamany satria misy aretina tsy mety sitrany ao amin'ny tenany, manahy izy ny amin'ny hoavin'ny fiainana arakasa satria ohatra ny somary misy olakolana ao amin'ny toeram-piasany, na manahy izy satria ohatra ny tsy mety tafavoaka de alao mba ho alefako ny teny, alao mba ho entiko ny teny, alao mba omeko teny izy mba ampaherihery anazy. Ry havanao, io Andriamanitra io de Andriamanitra tsy mba mahay mandainga. Ary ny baiboly ary de miteny manao hoe Andriamanitra ny famarinana izy. Izy le Andriamanitra tsy mba mahay fampanantenana pokaty, fa rehefa Andriamanitra no miteny taminao, Andriamanitra no nandefa teninao anao, Andriamanitra no nanome tenao anao, de tsy maintsy tanterahany foana izany teny izay efa nambarany sy nolazainy tamitsika izany. Ry havana, hoy ahako satria fa maninona no ain'Andriamanitra tanterahany zany fanamarinana ny teny zay nambarany zany, ao anatin'ny tenin'Andriamanitra avokoa mantsy no loharano ny zavatra rehetra. Ao anatin'io tenin'Andriamanitra io avokoa mantsy hoy aho no loharano ny zavatra rehetra. Ary io tenin'Andriamanitra zay zaraina amitsika, io tenin'Andriamanitra zao menatsika io, na ny ampiangonana io, na ho atokantranonao io tenin'Andriamanitra zay hoentinao anatin'ny fotoam-bavaka misy atsika io ke, na renao amin'ny alalan'ny fahitalavitra toy izao na ny amin'ny onjam-peo any de ambarako amintsika. Ny tenin'Andriamanitra na ny toro-teny de tsy hoe mba natao haingo mpivavahana izy hoe rehefa mba makany ampiangonana ny olona na rehefa mba mandre manatika fotoam-bavaka anankiray ianao de mba asiana toro-teny mba ho haingokaingona fotoam-bavaka. Tsia, ny tenin'Andriamanitra tompoko de misy hery, misy fahefana mahagaga ao anatin'ireny tenin'Andriamanitra ireny. Ary ao anatin'io tenin'Andriamanitra io avokoa no loharano ny zavatra rehetrarehetra zay ilaitsika, na inona. Eny, fa na de ireo zavatra impossible aza de afaka ho tanteraka eo amin'ny fiainatsika rehefa matoky sy mino ny herin'ny tenin'Andriamanitra isika. Mbola veriko tsara, eno iaho, fa na de zavatra ivenao taky ny impossible ary ny fatanterahany zany, na de verinao fa taky ny impossible ary ny ampisy an'izany amin'ny fiainanao de tsarovy ity, fa ao anatin'io tena ain'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra, ain'Andriamanitra avokoa ny manatanteraka zavatra rehetra ao anatin'ny teniny rehefa mino sy matoky
ny herin'ny tenin'Andriamanitra isika. Antony ilazako azany de izao, tena misy fahefana, misy hery tsy takatry ny saina ao anatin'io tenin'Andriamanitra io. Tena misy hery sy fahefana tsy takatry ny saina ao anatin'io tenin'Andriamanitra io. Ny fampirisihana hoentina antsika androany de izao sy ny fampahirezana. Aza variana mifantoka fotsiny anatin'ny olanao, na niady atrehanao ianao, fa hoy aho mifanto foana aminay teny izay efa lazain'Andriamanitra tamintsika. Mifanto, mifikira ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra zay nomeny atsika. Ohatra amin'izany zao le tantara vakitsika teo ao amin'ny bokin'ny Genesis 20. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra isika any amin'ny lohalohan'ity soratra masina ity, de hita tantara isika hoe efa niona tamin'ny Abrahama sy Sarangy Andriamanitra, efa niteny tamin'izy mivady any Andriamanitra fa anananaka izy mivady, anana taranaka be dehibe izy mivady, anana zanaka maro andova azy izy mivady, fa nandeha ny fotoana toa antitra ihany i Abrahama, antitra ihany koa i Sara. Raha filazan'ny soratra masina efa antitra mihitsy izy, ary na de soratra masina aza de milaza mihitsy hoe efa nitsahatra tamin'ny fomba behivavy zany Sara zany, de nefany na de efa antitra izy ireo de izao mbola lazo zanaka ihany no mihery le tenin'Andriamanitra sy no famarina le teny zay efa nomen'Andriamanitra n'izy ireo. Natondona tao amin'ny Abrahama la iraka avany an-danitra le anjely zay nirahan'Andriamanitra, anamafy ny teny nambaran'Andriamanitra taminy ory Abrahama ao, aizy Sara vadinao. Sara i Abrahama moa teny ao anday any ao izy, de zao ny tenindreo iraka hoe raha mitsingerina ny taona ty zao de anana zazalahy Sara vadinao. Sara rehefa nahenao ny teny io de nomenakapo izy manao hoe dre de mbola hiteraka ihany ve ahako, efa antitra ny ratompoky lahy, ary za koa efa tena nitsahatra tamin'ny fomba mbehivavy, de mbola afaka hiteraka ihany ve za. Mety hiteny ianao hoe efa betsaka anie zay teny efa nomen'Andriamanitra zay, efa mariny hoe reo tenin'Andriamanitra efa reko na taiza fiangonana idirako, na tamin'ny alalan'ny onjam-peo, na tamin'ny alalan'ireo karazana ino ty tambajotra maro samihafa, efa be dehibe ny teny efa henoko, be dehibe ny fampanantenana efa henoko, be dehibe ny toroteny efa henoko, ary indraindray misy olona manao an'izany mihitsy ny ohatra nefa tsy te ny toroteny tsony ahe. Ny toroteny to ohatry ny hoe fampandrina drisa fotsiny ozy ny sasany, ny toroteny to tahaka ny ohatry ny hoe fampahirezana fotsiny ozy ny sasany. Mety hiteny efa betsaka loatra zay teny henoko zay, fa ahoana ihany ny fataitarahany, ary roviana ihany fomba andray vokatry ny fataitarahany zany teny zany aho. Roviana ozy ny soratra masina ao Abakoka 2:2-5 any hoe na de mitaretretra aza izy andraso ihany, andraso. Noho izany ho anao zay mametraka fanontaniana ao anaty, anao zay mety misalasala mihitsy azy, na anao efa tahatsoresy lahatra intsony hoe efa ela ny vavahako, efa ela mba nenezako toroteny, efa ela mba nanatenako hoe mba andraisako ny fataitarana teny nambaran'Andriamanitra. I Abrahama sy Sara ane ka efa ela ihany koa nandraisany teny, nazahoany teny avy amin'Andriamanitra, fa tao efa 100 taona anie i Abrahama, efa 90 taona anie Sara tamin'izany fotoana izany no niteny tamin'le anjely hiteraka amin'izay ianareo, hiteraka amin'izay ianareo, azo zazalahy amin'izay ianareo. Ka ozy ny tenin'Andriamanitra hoe na de mitaretrretra mianara miandry an'Andriamanitra, andaotsika hiandry an'Andriamanitra, andraso Andriamanitra, fa efa misy fotoana nokendren'Andriamanitra sy nomaniny ao anamarinana izay nylazainy tamitsika. Efa misy teny efa nambaran'Andriamanitra taminao ve, efa misy teny notazominao fatratra hoe mba ho tanteraka taminao ve, efa misy teny ierinao mihitsy hoe tena miteny amiko Andriamanitra fa manontany ny teny ianao ankehitriny, mety tonga ao anatinao ny fanontaniana hoe roviana le izy. De ozy ny soratra masina aminao androany, andraso Andriamanitra. Aza manaika hamototra le teny ianao, aza arina le teny efa inao tamin'Andriamanitra, fa ozy ny soratra masina hoe andraso Andriamanitra, andraso izy.
andao hianatra iandry an'Andriamanitra. Aza manaiko ako viny zava-misy, aza manaiko ako viny olona ianao, aza manaiko ako viny tranga io atrehanao io ianao, aza manaiky ako viny ny olana na ny ady zay atrehanao ianao, fa mampahery ianao androany. Tsy maintsy ho tanteran'Andriamanitra io teny zay efa niteneniny sy nabarana taminao io, fa andraso ilay fotoanany, andraso ilay fotoanany. Efa misy fotoana nokendren'Andriamanitra sy efa nalamin'Andriamanitra anamarirany izay nlazainy tamintsika ry havanao, izy Andriamanitra manty. De rehefa miteny de tonga de mikendretra amin'ny farany sy ny fahatantaran'ilay teny izay fanabarana. Tonga de fa mikendry izy hoe io ary io farany io teny io tsy maintsy tanteraka io, fa misy fotoanany io, misy fotoanany io. Aitsika tsara ngamany ho an'izay fampamaky baiboly any am-pitoro teny toko 13 any manomboka andimy voalohany, ny zavatra rehetra ety ambany masoandro de samy manana ny fotoanany avokoa. Misy fotoanany io, misy fotoanany zavatra rehetra. Hoy Jesosy ndray andro tamin'ny Maria any amin'ny Jaona toko 2 any 4, nanana olana lehibe le fampakaram-bady tao amin'ny tanàna anankiray tany Kana tany Galilea. Rehefa nanana olana izy io satria lany ny divay, lany le ranom-bolomoka izay toka hiendriky ny fanasana tamin'izany fotoana izany. Verevitra ny tompon-draharaha, verevitra ny fianakaviana akaiky angambany, verevitra na izy mivady zay tena tompo ny fanasana, satria lany divay, tsisy nininona intsony tao, tsy afaka hoe aiza misy toerany ividianana angambany, na tsy fantatra sao de fa lany mivola na no manana n'izany raharaha zany. Mety ao anatin'io toko fisavorovorona ny olona maro, fa i Maria lay reny Jesosy ara-nofo de raha fantatra tamin'ny fotoan'andro efa niteny tamin'ny anjely manao hoe ilay zaza ho kibonao io mahagaga no anarany, mahagaga izy le mahay ny zavatra rehetra. Vokatra zany tokoa de tsy ny salasala Maria, satria fantany hoe izany teny zany ane ka natao tanteraka, natao hitranga, de lasa izy nandeha moramora ny resaka tamin'i Jesosy hoe Jesosy tompo manana olana reto olona reto, misy olana atao amin'ity fanasana atrehantsika ity, satria Jesosy sy ny mpianatra koa mba nasaina tao anaty ny fampakaram-bady io. Lany divain'izy ireo ozy ny teny Maria, ahoana ny tokony atao? Fa hoy Jesosy amin'ny Jaona toko 2:4, mbola tsy tonga lay fotoanako. Tsy niteny hoe za tsy anao na tsy vitako zany na zanga mpanamboatra divay, fa zao fotsiny teny Jesosy hoe mbola tsy tonga le fotoanako. Raha dika tsotsotra zany de hoe andraso ny fotoana. Ary zay no tonga maritsy ny salasala. Rehefa niteny an'izay Jesosy, lasa izy nakany amin'reto mpandahatra ny fanasana de zao no teneniny. Rehefa tonga eo Jesosy de ataovy izay ny asainy atao. Zay teneniny de akatoavy, zay teneniny de tonga de ataovy, satria ny teniny misy fahefana, ny teniny misy hery, fa amin'ny fotoana zay fanomaniny ahafany manatanteraka an'izany de izy vokatra tsapahitanana hitranga ny fiainana. Ka na de very fotaka zavatra impossible aza, le teny zay teneniny de afaka hitranga io ry havana. Jerevany zavatra nitranga tokoa. Mbola tsy tonga fotoana koa Jesosy, satria nisy fotoana tao. Rehefa tonga le fotoana de zao ny teneniny. Misy ny vato anankeny natao tokotany tao, ny fanasana tanana, io rano ao anatin'io siny io. Zay na ny manana azy. Fa tsisy rano tsony tao, satria efa lalana sanatanan'ireo olona niditra tao anatin'ny fanasana. Fa hoy Jesosy tamin'ireo mpandahatra fanasana, ndana feno rano ireo siny ireo. Efa feno rano ireo siny de zao ndray niteny Jesosy tamin'ireo, ndana tovozy de ho etaony amin'ny olona. Ny olona nge tsisy nafantatra satria ny olona tao anatin'ny ny efitrano fanasana daholy, ny olona mbola nikorana daholy, fa le siny any ivelan'ny trano, lay siny any ivelan'ny trano any misy azy, misy toerana voatokana mihitsy hoe eto ny toerana fanasana tanana, lavidavitra any toerana misy ny fanasana sy ny sakafoanana, ny toerana misy an'ity toerana fanasana tanana ity. Tika zay tsy ho hitan'ny olona, tsy ho hain'ny olona le tompon'andraikitra zay ataoko hoe tompon'andraikitra fanasana tanana no mahafantatra hoe tena rano ane io rano io. Fa ny olona rehefa nisotro farany olona teny tena tsara rangaty fanasantia, tena mendrika rangaty fanasantia, tsy mbola nisy fanasana ohatry ty fa manomboka hatramy voloka hatramy farany de tsy niova ny qualité ny divay, ary be de be mihitsy ny divay nampiasain'zareo tato.
Faramono tenin'ny olona hoe ary koa fanony olona de ny tsara aloha ny aroso aloha fa rehefa elaela de zay vao ratsiratsy fa ny nareo taty kosa aloha tena ny avaka tena tsara satria nanomboka hatramin'ny voaloha ka hatramin'ny farany de tsy mba niova ny kaliteny divay fa inona ny zavatra nitranga nisy teny tao o mari ataovy taterao zay teneniny misy fahefana tsy takatry ny saina ao apaty io tenin'Andriamanitra io ianao zay mandray ankehitriny ianao zay mahita zao fandarana izao atomboka anao androany rehefa tonga ny fotoana andrenesa ho tenin'Andriamanitra de izao raiso afamarinana zany aza raitsinao taky mikobaka ambafa satria izy le hoe no mérite 70 tsy mandainga Andriamanitra tsy mpanao fampanantenana pokaty Andriamanitra tsy mpanao kobaka ambava Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra tsy hoe zay mafinaritra ny olona ny tokony hotorina nambara fa Andriamanitra sy ny teniny de ray ao anatin'ny tenin'Andriamanitra misy fahefana tsy takatry ny saina ka raha mandray ahy ankehitriny ianao mety ao anatina olana saribahany ianao mety ao anatin'ny aretiny ianao mety mandalo fahasairanana ianao mety mandalo ady sarotra ianao misy zavatra mampanahanao sy mampisavorivory anao mihitsy am'izao fotoana izao hoy androany amin'ny anaran'i Jesosy nitenenako io teny enao io iteny ny men'Andriamanitra anao io misy fahefana ao anatiny misy hery ao anatiny misy ositra ao anatiny ary afaka ho taterahan'Andriamanitra fa menara miandro ny fotoanan'Andriamanitra mbola tsy tonga le fotoana ho Jesosy fa andraso le fotoana ny dikany tiana ambara andraso le fotoana fa tsy maintsy omeko ny fataterahana zany tsy maintsy ataoko fataterahana zany noho izany inona ary ny tokony ataonao io ampiandrasana lay fataterahana lay tenin'Andriamanitra inona ny tokony atao inona ny tokony atao iaho satria miteny amintsika Andriamanitra androany hoe tsy maintsy ho tanterahana zay teny efa nilazainy taminao fa inona ny tokony ataonao voalohany indrindra ry havana ety zao aza maimay aza maika maika ianao satria indraindray ny famaimaizana de mety tonga anao hiala am'ilay lalana ny famaimaizana de mahatonga anao indraindray hiala amin'ny finoana ny famaimaizana indraindray de sona sanatria diso lalana ianao fa hoy aho mahaiza miandry tsara lay fotoanan'Andriamanitra tahaka ny Abrahama niandry izy tahaka andry Marisy ireo mpanahatra fanasana niandry izy ireo mahaiza miandry menara miandro ny tompo menara miandro ny tompo ao anatin'ny faharetana izy Andriamanitra mantsy tsy mitovy amin'ny fotoana antsika amin'ny fotoanany ary zay moa tonga soratra masina amin'ny teny hoe ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalana reo tsy mba lalako manana ny fiheviny manana ny fotoanany Andriamanitra fa za kosa resy lahatra tsy maintsy taterahany zay fantaineniny tamintsika tsy maintsy taterahany io mety niandry ianao rovina vao sitrany rovina vao afaka fa tsofina rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy amonjy ianao Andriamanitra amonjy ny fiainantsika Andriamanitra zay ny voalohany andaotsika aza maimaika fa mahaify ianao miandry tsara lay fotoanan'Andriamanitra tahaka andry Abrahama tahaka andry Maria faharoa manarakaraka izany ihany koa de izao eo ampiandrasana an'ilay fotoana zay anafan'Andriamanitra manatanteraka ny teniny anefa de izao ny zavatra misy satria indraindray eo no mitranga ny fanenikelenana eo indraindray mahatonga finoatsika tady iozongozona eo ny andrenesantsika feo maro ny feo an'ny fieritreretantsika ny feo an'ny olona manodidina na de le tranga misy indraindray ny titeny amintsika tsy tafavoaka tsony ianao tsy ovatsony ny tantaram-piainanao tsy ovatsony ny zava-misy be de be ny zavatra misy atretsika zanak'olombelona am'izao vaninandro misy atsika zao indraindray te ho verevitra ny olona indraindray te tsy ino an'Andriamanitra tsony ny olona indraindray ohatrany tsy te hivavaka tsony ny olona ary be de be ary no miteny indraindray hoe taloha ihany angambany no afaka azo inkirana sy atehiran'Andriamanitra taloha ihany angamba no afaka mbola tanteraka somarina ny tenin'Andriamanitra sy tamin'izao mbola vitsy ny olona am'izao ohatra ny efa nitombo be ny olona ety ambonin'ny tany efa maro ka sao de mba niena ny herin'Andriamanitra sy ny fahefany ny teniny tsia fa ny atoroko anao amin'ity faharoa ty de zao mila tena manana finoana isika fa zay ny tenenin'Andriamanitra de ain'Andriamanitra manatoteraka an'izany andoka hoe vakitsika eo amin'ny Luka toko voalohany 5:7 hoe filazantsara ny Luka toko voalohany 5:7 de zao mivaka le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary sambatra ianao izay nino fa efaina zay zavatra nampilazai ny tompo taminao sambatra ianao zay mino fa efaina na hoe taterahana zay efa niteneniny tompo taminao tsy maintsy mino aloha tsika de avy hoe taterahana zay lazainy tamintsika mino ianao mino raha maha olombelona ke ohatrany hoe sarotra nino zany hoe ahoana koa
rano veno notovozina de nefa nydovaino nytenenina amin'ny olona de ahoana ny atateraka zany fa zao na zavatra impossible azy ainy ny tenin'Andriamanitra manatateraka zany. Mino fa itsika tsara nge za ny tenin'Andriamanitra zany boky ny Genesis tompo voalohany hoe tany ange tsisy endrika, tany ange tena foana, tany ange tsisy ninina. Fa rehefa nisy fikasana tao am-pon'Andriamanitra io tany asiana zavaboary ety ambonin'ny tany de tamin'ny alalan'ny tena hoe misy mazava misy zao misy de nisy ny zavatra zay nytenenina satria misy fahefana le teny. Fa mila manana finoana isika sambatra isika rehefa mino fa ho tanterahan'Andriamanitra zay lazainy. Andeontsika manomboka androany anana finoana, anangana finoana ao anatsika ao satria na de teanao zavatra ary Andriamanitra, na de teana tanteraka amin'ny famarinany teniny ary Andriamanitra, de my problème mipetraka na ny olana de hoe ndaindray misy finoana avy eo anatsika sa tsy misy. Satria raha tsy mino isika de ohatritsika tsisy nininain'Andriamanitra angamana, ohatra ny tsisy vokatra azoko akory angamana, sao to tsisy ninina akory ny fiainana, fa mila mino isika. Fahatelo de mazava be fa mila tena miaina faharetana, mila manana faharetana, andao hiankina faharetana, andao tsika hiaina amina faharetana. Ka ho faraparanako ary zao tenin'Andriamanitra izao ry mpiaino avana, mbola hain'Andriamanitra manamarina ny teniny, mbola hain'Andriamanitra manatanteraka zay lazainy amin'ny fiainantsika, fa andao tsika anana faharetana, andao tsika hiandry an'Andriamanitra, andao tsika anana finoana lehibe. Ary farany teneniko amitsika de zao andao tsika tena zoto ayay amonjy fotoana tranon'Andriamanitra, trano fivavahana, na aiza toeram-piangonana enao tena afako manorina ny ara-panahiko, ainao hoe tena afaka hitonana am'ilay tena sitrapon'Andriamanitra de manasanao tongavana am'ireny trano fivavahana ireny, manatona fiangonana zay akaiky anao afaka tena ampahery anao andrenesanao tenin'Andriamanitra mba atonga le teny ho tanteraka aminao. Mazoto ary faharoa manaraka zay mazoto mamaky baiboly mazoto mamaky baiboly satria ty baiboly ty nge de ozy ny soratra masina hoe avy amitsindrimandrin'Andriamanitra de mazoto mamaky baiboly ianao fa ao anatin'izany no ahafan'Andriamanitra manamarina ny teniny aminao. Koa hivavaka ho antsika ny tenako ankehitriny, hoanao zay mandeha, hoanao zay nataon'Andriamanitra nahita fandara zao tena misaorany tompo ianao, ary mivavaka isika ho an'ny fiainatsika, ho an'ny firenetsika, mba tena hoe ho tanteraka ny firenetsika famarinany tenin'Andriamanitra, amonjy ny firenetsika Andriamanitra tahaka izay nataony tamin'ny zanak'Israely, amonjy ny ankonanao Andriamanitra tahaka namonjeny ny ankonany Abrahama ka nitahiny anazy izy mivady ka nomeny taranaka. De andao tsika hivavaka amin'izao fotoana zao, ary anao zay mandrety afatra ity ka marary de minofa androany ho amarin'ny tompony teniny de ho sitrany ianao. Ho anao zay anatina olana, anatina fanahina, anaty adi-goavana de apetro fonao ny tananao fa hivavaka ao anao ary apetro fahatramaranao ny tananao fa hivavaka isika. Andriamanitra misotranao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny teny izay nampitondrainao androany. Mino ako, mahatoky ako, resy lahatra tanteraka ny amin'izany teny napetraka ao tato anatiko izany fa zay nilazainao nambaranao taminay de ainao ny manatanteraka sy manamarina izany. Fa ampianaro ray ahiandro ny fotoananao sy fa nokendrenao sy nomaninao ahafana manatanteraka an'izany. Am'izao fotoana zao ray io hivavaka ho an'ny olona zay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ianao no niteny fandriamanitra mpanasitrany ianao, ianao koa niteny fandriamanitra mpamonjy morazo indrindra amin'ny andro sarotra ianao. Misy ireo marary mametraka ny tany eny fatra marary azy, misy ireo anatina olana, anatina ady, ao anaty fanahina mametraka ny tany eny eo amin'ny fony. Amariny ny teninao ary androany fa mpanasitrany ianao ary mpamonjy amin'ny anaran'i Jesosy. Didiko ny aretina sy ny rofy, miala amin'ny tenan'ny olona izany amin'ny anaran'i Jesosy nak'Andriamanitra velo. Na inona fanaitainana efa nikapohana Jesosy ary ny dia kapoka taminy no fanasitranana ny rofy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alefako ny hery ny tenin'Andriamanitra mpanasitrana ikasika aloha ranona aretina rehetra, andritra aloha ranona aretina ho amin'ny vatana amin'ny anaran'i Jesosy, satria Andriamanitra de tsy mpitondra aretina, Andriamanitra tsy mpitondra rofy, fa didiko ny aretina sy ny rofy rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olana, ny ady, ny fanahina, ny fahasairanana de miala eto amin'ny taninay, miala eto amin'ny firenenay, miala anatin'ny ankonana tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Miala zany, foanako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zany, amin'ny anaran'ny tsofinay rano ty Madagasikara ity. Amarin'Andriamanitra amin'ity firene ty ny teny manao hoe sambatra ny firene zay manana ny Jehovahandriamanitra, ho tahinany amin'ny firenenay, ho tahinany eny ankonana tsiraray avy, ary tena ahery ka sa hiankina amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Andriamanitra, amen. De misaotra an'Andriamanitra isika ary mino ny herin'izany vavaka izany
fotateraka aminao manana fizorovavolombelo ianao afaka miantso anay ianao fa am'izao fotoa zao de ho faranana ny tenin'Andriamanitra de mahireza indrindra ho tain'Andriamanitra isika tsiraray avy manao mandram-peona indray filazana de taka izao ho atsika rehetra izay nanaraka ny fandarana avy aminay fiangonana RHEFI Androndrakely dia misy fotoam-bavaka lehibe ataona isaky ny talata Alakamisy amy 12 ora tolakandro mifarana amy 2 eo io fotoana io de fotoana andraisana tenin'Andriamanitra ary fotoana ihany koa andraisana vavaka fanafahana ny Alahady de misy amy 9 amy 8 amy 10 amy 12 ary amy 2 ora ao amy fiangonana RHEFI Androndrakely izany ary numéro telefony fandraisana aminao moa aza misalasala io ny numéro telefony raha mila vavaka ianao mila fanafahana ianao na mila torolalana ianao de afaka miantso anay fa vonina ivavaka ho anao zahay samy ho tain'Andriamanitra tompoko mirary soa indrindra mahireza tompoko